Mbola salama tsara ve ny ato amin'ny plaza e? Mino fa mafana tsara ohatrany ihany koa ny atokantrano ato anatin'ny prime ny Pazzapa XV anao fa aza miala eo mihitsy satria dia eto no ahitanao hoe ahoana ary inona ary ohatrany ahoana ny fomba anaovany ankizy anehoany ankizy ny talentany izy azonareo atao tsara mihitsy ho anareo izay mijerany an-trano hoe mba te hanatrika amin'ny vantany izay hoe rehefa ahoana ny fanodinana ny Pazzapa aty amin'ny plaza aty Ampefilona anaovana azy efa mahazo mividin'ny tapakily nareo misy mivarotra an'izay foana ato dia tongava aty dia mba hafa ihany ngely miatrika le ambiance atao anatiny ato hoe tena hitanao akaiky mihitsy afaka faly ianao na tezitra amin'izay zavatra tenenin'ny mpitsaratsika eto fantaro fa azonareo atao ihany koa no mandefa ny hashtag PZP XV na Pazzapa XV exceptional voice raha ohatra ka hoe misy fanamariana tianareo atao dia ataonareo statut public ilay izy dia hita am-pesa maro zay mihitsy ary ho amin'ny anio dia ho fantatritsika rehefa avy eo moa zany any amin'ny farany fandarana hoe iza sady ireo ankizy efatra izay ho nominé amin'ity prime voalohany armé ny loha hevitra moa zany ye fa indraindray reny mialamila reny miaramila reny dia alefa miantafika any lavitra be any dia indraindray mety hoe malahelo ve ny miaramila dia mandefa taratasy ho an'ny olontinina le olontina koa ve ny malahelo dia andeha hojerentsika zany hoe miaramila mandefa taratasy zany miaraka amin'ny Sandry any malalany Tarikarosy. Sandry raika amin'ny 20 taona avy any Mahajanga ny slow sy ny roka no tena ankafiziny ira milamina kosa no entiny androany amintsika any malala any Rosy. Menareo Sandry mena aloha avy amin'ireo karakara ny antsehatra manga spaidi manga fanja ariary manga fanjandremana tena ny tiako lazaina fotsiny dia zao rehefa tsy be filiro ny hira ohatra nanaovanao azy teo dia mazava ny tononkira zao mantsy vizana be fotsiny izay mpamorokira manao tononkira manao feony raha tsisy fantatra izay lazain'ilay mpihira amin'izao fotoana izao efa lasa lamody loatra ity ilay manao falifala ty hoe fitenina mpihira manjary tsy mazava tsara intsony ny tononkira saingy izao nefa nataonao tsotra arak'izay azo atao ilay hira na dia misy ihany raha ny nandraisanao azy ho anao dia ilay mpijerentsika ato nangatsika noho izany zany efa zahajatra ihany izy dia somary mba mivoaka kely amin'ilay fahatsorana be loatra zany hoe efa mba ilanao ilay fanaonay efa le bebe tony amin'ireo mena azo tsony no mibatra mesure amin'ny tongotra
natao an'ny reny a sy natao an'ny batteur fa ianao tsy mibatra mesure fa ianao lita ianao mpitarika eto fa no mibatra maningangotrotro zao rehefa mandeha no mozika zay. Sandria mila ampiana kely a ny fatokisanao ny feo anao manana feo tena tsara ary afaka tena tonga dia mamantana mahitsy tsara sy mamelovelo tsara ianao fa tsy matoky azy ianao dia lasa mandoatrandoatra zavatra izay lasa manimba azy indray. Bon, mety hitenenina zany hoe hitadiavana personnalité anao ve zany fa ny tiako hitariana anao a atokiso ny feo anao, atokiso kokoa. Manga ihany no meny arina izany aza. Eny ary izay mangatelo ho an'ny Sandrine mena anankiroa avy amin'ireo mpitsara 10 hitantsika ihany ninao teo aoriana izay. Ny Pazzapa XV tamin'ity taon'ity dia nitety faritra ananki-efatra ihany koa nanao ny fifantenana rehefa tonga tao amin'ny step fort dia tsy misy hoe tsy maintsy izao ny avarian'ny faritra zao na zao a fa izay hitany mpitsara fa mendrika teo no tafiditra ity tovavy ity dia avy lavitra mihitsy satria avy any Antsiranana Diego Soares any izy. Fatoma 13 taona avy any Antsiranana, dokotera vétérinaire izy fa mpankafy mozika ihany koa indrindra ny blues, ny jazz sy reggae. Hirany Bob Marley no entiny androany Redemption Song. All pirates, yes, they're robbers, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. So won't you help to sing this song of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song, redemption song. Emancipate yourselves from mental slavery. None but myself can free our mind. I'm not here for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, and we've got to fulfill the book. So won't you help to sing this song of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song. All I ever had, redemption song. This is my song of freedom, my song of freedom, my song of freedom. Inona ny jiro manga anankiroa avy any amin'ny Spaidia sy Kristianina Manantsoa avy any amin'ny Henri Fanjahary. Iniriny kory Henri be mpanao any amin'ny karaoke misy ka ahoana ny hevitra? Fatao any amin'ny karaoke tsy zay tsy mihiran'iny fa ny le fiatsika moa no tena jereko. Za dia tonga dia vao niditra alohanao dia tonga toy hoe mena io ramatoa io tsisy resaka satria akory manao hiakatra ambony senina mbo mampiakatra pataloha. Anao jereo tsara mitodianao ambadika ary hitanao
eo amin'ny varavarana eo efa hitanao eo efa hitanay anao eo miresaka amina olo aty dia avy anao hiakatra eo anao nampiakatra pataloha tokony efa amboarinao any ny akanjonao efa milamina tsara zay anao vao miditra dia ozy hoe menamena kanjo ny fehezanao an'le kiraro nidina n'io tohatra io latsaka indray le izy tao anelanelan'le amboary tsara kosa fa misy elanelan-kely le tohatra ka raha voakely le talon dia tafasitrika tao fa tsisy tena tsisy problème tamin'ny mihitsy nanalazy moramora tsy naremarke an'izany nareo raha tsy olona tena mahita maso mahery izy zay no natonga azy mangamanga ya mety misy anampiana ve ny mpitsara hafa tsy misy ya isaorantsika zany i Fatuma nitondra ny hira ny Bob Marley Redemption Song fa mbola hira mahafinaritra ihany koa no entina aminareo manaraka eto ny anaran'ity tovovavy ity dia hafa kely ihany koa Orca zay ny anarany ary tondra ny hirany ny One Republic izy Or This Time. Orca roa amby roapolo taona mpifaninana avy any amin'ny fianaran-tsoa any saingy teto Antananarivo no niatrika fifantenana mpakafy ny jazz sy ny soul izy hira nitarika One Republic no ataony All This Time. All this time I was waiting for you. Six on the second hand to know his resolution. There's just no question what this man should do. They call the time lost, all the days that I caused. They could have taken, give it back to you. All this time we were waiting for each other. All this time I was waiting for you. We got all this words, can't question all the nada. So I'm straight in a straight line, running back to you. Yeah, oh, running back to you. Oh, running back to you. Yeah. Oh, I'll drive so far. When I drive so far, get back when you are. Waiting for each other. All this time I was waiting for you. We got all this words, question another. So I'm straight in a straight line, running back to you. Straight in a straight line, running back to you. Yeah, straight in a straight line, running back. Ny orisa zany zao no mbola tsy mirehatra. Eny ary mena anankiray manga efatra ny tazantsika. Tao ary. Salasala ako satria le feo tsara le fomba andefasana azy fa tsisy fanahy ohatran'ny zazakely mihira tamin'ny attaque
ohatra ny mandray zazakely mihira nefa ny mieritreritra hoe ngamba efa afaka mihoatra an'izay fa tsy zazakely manao récitation akory. Matsatso matsatso loatra anao mila sina poivre kely sina sakay kely sina asa sakamalao fa tena le rano sira voatabia vita. Ray zay le izy orka ny zavatra hitako teo zany a dia ohatran'ny mahita labozia ao saromana saronan-karona atao ao ambany fandriana zany hoe misy zavatra mamiratra mazava tsara be saingy voasarona zavatra dia matoky an'le hazavana io tsy maintsy mamiratra foana io fa teo zany ianao zao a nanao fausse note be dia be valavalana kely be dia be teo zany fa za tsy hanome tsiny ianao na ilazanao tsy mahay mira na tonga anao an'izany fa misy antony tao dia any zany ny problema koa inona ny olana dia iny le zavatra voasarona iny misy tahotra be zany ao aminao dia rehefa ivoaka le hazavana satria afaka le tahotra dia ivoaka amin'izay le feonao tsara be mihitsy. azo lazaina hoe tsy mora aloha satria tena hita matahotra na zareo ambadika eo ary tena mivezivezy be mihitsy tsy hita hoe hoaiza ahoana ny atao a ankoatra ny hoe fanehoanan'izay seho an-tsehatra izay anefa dia anisany mahafinaritra ihany koa ny mahita raha nefa teneniko ara moa zany teo hoe mivezivezy be ny ankizy matahotra be a dia mahafinaritra ihany koa ny mahita ny any amin'ny kolisy any iry izy tahiny. Aty amin'ny kolisy zay misy an'ireo zay mbola tsy nandalo, misy nefa nandalo aloha mety efa maivamaivana re mbola tsy nandalo mety mbola anatin'ny fitaintainana ihany koa tampo zao raha tsy diso mbola tsy nandalo faraparany mitaintaina mihitsy aloha ato ambany ato hoe mijery an'ilay ankizy le hoe misy mena misy mahazo mangady fa miezaka manao zay mety foana aloha. Misy hoe mpitsara tena mampatahotra ve zao amindreo? Henri mazava ho azy izy foana ny mpifaninana tamin'ity taona ity a dia araiky nefa nambara tamin'ny kastina hatramin'izay a 12 taona no mihoatra avokoa izy rehetra ireo a ary mipetraka eny amin'ny vila mazava ho azy dia misy isan'andro ny fandaharana anarahanareo ny fiainana eny amin'ny vila eny misy ny maraina misy ny atoandro ary misy ny ariva ary misy ny alina ao ariny ny logité ihany koa eo amin'ny dreamine fandao aloha toizana ny fisehoana ny hira tovolahy indray ity ho arahantsika ity a tokony ao anarany. Toky 20 taona avy eto Antananarivo mpankafy Ray Charles sy ry Jason Mraz irany Jason Mraz indrindra no ataony I won't give up. Look into your eyes, it's like a watch in the night skies, all the beautiful sunrise, but there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? No, I won't give up on us, even if the skies can't run. I'm giving you all my love. I'm still looking up, I'm still looking up, but I won't give up on us. God knows I'm tough,
I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking there. Manga dimy. Manga avokoa ny mpitsara Henri. Raha le prestation aloha dia mena satria ianao rery rony tsy nainidina tohatra ny olona rehetra, ianao rery ny tsapatsapa fa nanomezako manga le look, le gueule, volo, solomaso, le akanjo tena hita hoe nitadiavina, hita hoe mena ny thème hoe miaramila dia nikaroka dia nitady dia ahoana ny volo, ahoana zay fikarohany zay no nanomezako manga. Zaho teneniko koa ny toky toky moa toky zaho raha tsapako tamin'ny sehatra amin'izay roa kely fakahitatsika izay zao isaky ny maheno an'izay mihira dia misy zavatra tonga ao an-tsaiko foana hoe ohatran'ny maheno olona manao animation, manao azonao ve le tiako teneny, manao animation ana fety zay le fomba fihiranao, tsisy maharatsy an'izay fa tadidio fa atao anatin'le Pazzapa exceptional voice-tsika amin'izao. Tiako kokoa zany ahita personnalité ana toky, tsy fantatro sura fa manana personnalité anao manokana ianao somary trandrao kely zay mety mahatsaratsara kokoa an'le zavatra tolo tao. Manga ihany zany azy tsy misy anampiny antsony ny mpitsara hafa fa manga dimy ny any toky. Eto aloha zany sady fanolorana voalohany satria se voalohany fa tonga dia fanadinana ihany koa izy ity satria misy ny loko, misy ny noty ary misy ny nominé amin'ny farany anankiefatra ny nominé tsy ahivina trany ary 9 zay ny mpifaninana hitantsika nandalo teo ity indray ary ny fa 7 tovovavy anankiray hiranira ny Sam Smith Erika. Erika 7 taona mipetraka eny Talata Volonondry ary voafantina teto Antananarivo. Ny slow sy ny jazz ny tena ankafiziny. Irany Sam Smith no entiny eto Writings on the Wall. 'Cause the writing's on the wall. I've been here before, but I always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you, I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never should to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. If I risk it all, could you break my fall? And how do I live? How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood.
manga ny kristianina ho an'ny ary sy spaidiany koa mitovy ny loko mena avy amin'ny henri ary manga kosa avy any amin'ny fanja andriamanantena ahoana no fahitany henri azy ary ohatra mitovy amin'le vehivavy teo aloha teo ihany matsatso be tsy mahitsy fotsiny tsy hita tsara hoe inona ny tena tianao tantaragna ahoana indray ho izy kristianina ary fotrany misy zavatra tianao ambara mikasika an'izay tena hoe tsy miombo-kevitra ako midonga micro mihitsy zay lera matotato tsy miombo-kevitra amin'ny henri henri mihitsy diso henri ka voilà tena 3 contre 1 ianao monsieur non za tsy 3 contre 1 ka za rery contre an'le 7 milliard ambony olombelona fa natsatso izy tamiko ahoana ny fahitany kristianina azy ary hoe mba hahafahan'ilay ankizy mitady koa satria samy metteur en scène nareo tsy ahoana reo tsy nientefa taty zany tsy mientefa taty a le zavatra tia no tantaraina na amin'ny akanjony na amin'ny hirany na amin'ny ny maquillageny na amin'ny fihetsiny eo ambony senina izy moa nijoro teo izy de fa azo atao tsara no mijoro eo fotsiny le raha matokely anankiray zao niditra izy a de nijoro de tsy nietsika teo tsony fa tonga de le fijorony iny a tonga de mame hoe ity aho mijoro miatrika anareo fa izy a ity a eto ijerinareo bien tsy jerinareo ioko zay na nitako aloha fa kristianina ne mbola tsy niteny za mbola tsy miteny fa io ma tsy be vava be izy io de apetrako amin'ny hoe ahoana no ny tantarany nanomboka maly izy a tsy fa mikitikity mihetsiketsika manana tika ohatran'izay de ozy a mantsy azy hoe atambaro ny enerzianao a de avy eo mizara ny feo alefaso any amin'ny olona de ataovy raiso avaty ambany enerzia de aparo de za mieritreritra hoe nataony zay ary za mialatsiny aminao fa amiko mipita le izy zako eny mety hoe tsy nientefa tany amin'ny henri fa so de tsy namala ny zavatra nandrasany henri fotsiny le izy fa nandrasako ka en fait efa manana préjugé zany ianao hoe zao ny tokony ho izy olombelona aritako io hatramin'izay ny ainany eny fa ny tantara-piainany na ho tantarainareo eto tamin'izy voateraka ary de zao no taizaina azy de zao no nampianarina azy de zao no nananana azy hatramin'ny mandrapatonga ny teo a tsisy mampiova nininona ny fomba fijeriko hoe tsy nentefa taty amiko iny omeko menamena izy eny efa subjectif zay io mahazo misiko daholo zao tontolo zao ary tokony isioka mihitsy zao tontolo zao tokony isioko zao tontolo zao fa ianrirandrenerenana de mamemena anio raha matokely io ya zay sa mbola misampiny spaidi zay ny eritseritsy henri amin'le raha matokely io a ny any tenako hoe marina hoe mbola lavitra be ny lalana amin'ity prime voalohany tirikala taditio zay teniko zay tsy izy ianao androany ataovy izy ianao amin'ny heriny fa rehefa zano miaro anao tafity ianao fa rehefa alentiko ianao tafity ianao amiko fa tsy amin'ny kristianina tafity ianao amiko pression zany hoe zao ny tokony ho izy alao izy tsy za mampianatra azy kristianina tsy za no mampianatra azy kristianina tsy ahitany olona io afa tsy isaky miprime efa fampianarana azy zao azafady kely any tsy ahitany io raha tsy isaky miprime azafady amin'ny lafiny hira ny resako za tsy resaka zay fihetsika ao sy ny ohatran'izany fa amin'ny henri a le fihetsika no tsy nipita fa za ny hira no enoko de za hitako a fa nety amin'ny ara-dalàna nanaovanao ny hira ny ampita le hira ny fihetsika
aorianan'izay le ataontsika hoe voaherinandro ianao ny raisin'ny coach iary de hitako hoe mipetraka tsara mihitsy a raha ny hira aloha ny fihetsika mbola azontsika amboarina foana fa mbola ho ela be le zavatra ity vao vita ia engane ka haritra ela farany angamba ho zay an'ny ny teny ia farany an'ny spaidi ngamba ny teny izy tsy fantatro inona samy manana heviny moa ny olona fa zavatra teneny kosiny ohatra amin'izay nisy fandarany ity zay ngamba vao nisy adihevitra be ohatr' izany tamin'le jury mifamaly raha afaka mifanakaiky reo fanao totondry fa tsy misy moa zany le izy de so fotsiny matory ny resaka be reo matory ny teny zavatra be dia be a misy zavatra azo resahana zany za aloha afa-po be tamin'ny zavatra teo ia isaorantsika ary erika atao anatin'izany hira mahafinaritra izany a mbola ao anatin'ny prime fanokafana ihany sika army na miaramila izay moa zany no loha-hevitra hoentsika eto a indraindray ny miaramila rehefa alefanao miandeha mentafika any a mety tsy tafaverina ny miaramila mety kadrain'ny olona any ny miaramila ary mbola maro ny miaramila amin'izao fotoan'izao mety hoe nalefa ny atafika any dia azo babo a mety zay angamba ny mety ho tantaraina atao anatin'ity hira ity a iarahantsika amin'ny Gaël Gadra Gaël efatra amby roapolo taona mpifaninana avy eto Antananarivo karazan-kira variété no hitany mety aminy hirany inya no ataony androany Gadra Falbe ao fambola nisy nahita disolona fakazaminy lalina dia fakitsony zay afaran'izany tena fahasoavana be tena vitany amiko tsy avitry tsony tovy izay asony fiainana tsy hitako itsony mba tonga de vita mandraky izay ao no ianam-pigatrany gadrao tena gadrao mialany aiko vao afakany ao verao tena verao tena latsakany akatiny fatony arita gadrao tena gadrao mialany aiko vao afakany ao verao tena verao se sanu aqui cantar e eu não fazia taco na dúvida nem no fim de cadu e essa cal e ana tido fazia chamira teve igual família igual não a nuvem life e no mal la 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 you mena manga azafady manga anaky efatra ary salasala kely raha manantsoa salasala izy manga anaky dimy zany mety hoe nona ihany mampisalasala ny salo henrière alohany le angovo ao tsara manana angovo ianao a dia hainao no miexploité azy a zay zavatra anankiray zay zavatra ngeza be fa ambany fijery loatra ianao tsy mpiazo kely ty mba aty aminay mpijery ihany ny maso ndraindray ianao tsy mitraka mihitsy ny raha tsy misy tonony hoe ambony ny tonokiranao zay ianao vao mitraka any ambony fa nefa ny raha ny tokony ho izy ary tokony rehefa miteny hoe ambony ny tonokira no miondrika ianao a
fa rehefa hoe miondrika ny tononkira no mitraky ianao amin'izay mbo misy sary anankiroa hita azonao fa raha ohatra ka le sary tenenin'ny tononkira ihany ny avoaka amin'ny vatanao a toy izay hoe zay mahay mamaky an'izany ka fa zay fotsiny fa iny ihany fa le angovo a sy le famba enoeno le roka enoeno tsara le roka ao anatiny eo a dia asa any amin'ny praima manaraka any tena evoaka amin'izay ny tena rokera izy kristiana angamba mety manao tofhevitra amin'izay miobokevitra amin'ny Henri aho hoe ndrogaranao tsy miteny mihitsy ndrogaranao tsy miteny mihitsy dia tandreo fa raha sy diso fa efa nilaza taminao aho hoe aza atao tsy mitovy no hoe mihika sy no hoe misy angovo tsy mitovy zay ary ianao somary nihika teo a fa tsy nandefa angovo ia za aloha resy lahatra fa manana ato be diabe gael isan'izany a ny angovo ny tenenin zareo teo fa iny moa zany tsy natokisanao loatra koa le angovo matoa ny vatika ho hika zany dia anisan'izany koa ny anisan'ny atoanao sensibilité important be le izy satria mora mihetsika kely ny fonao misy émotion be zany dia ny olana kely fotsiny dia lasa mibaiko anao le émotion zay lefa somary andresahako anao tary ihany hoe tsy atao mibaiko atsika ny émotion fa hery manosika atsika afahantsika manao zavatra fa tsy maintsy ianao ihany no mibaiko azy ny olana tamin'le izy a le anao nika anankiray a le midetona maromaro a surtona moa zany le filaza azy satria natosiky le émotion loatra dia tsy voafetsony zany le zavatra zay mangaloha zany ny lokona dia nisy aza ny fisalasalana sy ny sosikevitra isan-karazany fantaro fa amin'ny faran'ity fandaran'ity dia ho fantatrareo hoe iza no efatra nominé ary anjarantsika mpijery indray avy eo no manome hevitra hoe iza amin'ireo nominé ny mpitsara ireo zany no tokony andeha anankitelo fa zao ny Pazzapa XV tamin'ity taona ity sy ny taona mahazatra dia misy hatrany mpanohana marobe ary dia isaorana mitafitafy izy ireo ho an'ity taona ity dia ao ny Gold Amigos, ny Orange, ny Tsaradisy Mamasina ary ny Netasec sponsor. Ie. Eo ihany koa ny partenaire antsika zany hoe ny Jumbo Score sy ny Supermaki ary tsy adinoina ny hébergement Lake City ho anareo zay efa mahita ny fandarana Pazzapa Evolution zay mandeha isan'andro dia mahita an'izany hoe aty ny ankizy mipetraka ohatr'izao ny trano ipetrahany zareo. Toisantsika indray Ritra ndao indray araka nyity tovovavy anankiray ity hitondra ny irany maleo Omega. Omega 7 taona avy eto Antananarivo. Mpakafy mozika maro toy ny jazz, ny rock, ny slow. Hitondra ny hiran'ny maleo raha miaramila. Ela tetsy madury favarina miericericcia Yala de miericericcia Tsy mety mahita turia Ny lalana no tiavene efa lasa fiakarana
tanàna tsy misy mpiamina eo an-tanàna tsy misy mpiamina eo an-tanàna tsy misy mpiamina eo an-tanàna. Tsy misy mpiambina ve ny ao an-tanàna. Manahoana ny loko avy amin'ny mpitsara, mena avy amin'ny kristianina, manga anakiroa aloha ny hitaketo avy amin'ny spaidia sy iara-panoelina fanjandremana tena, manga ihany koa Henri mena. Fa ahoana ary se? Akaiky loatra. Ina ny thème miaramila. Misy hira hoe miaramila zay. Akanjo andefaso akanjo anao fa miaramila any mba andefaso zay akanjo miaramila misy any dia misy botte ino misy tena hitanao le anankiray le ozy hoe ataoko mangamanga satria hita hoe ny karoka hoe militaire dia inona re zany ny atao amin'izany dia ndao hitady pataloha hoe militaire fa mampiseho e fa ny anao tena akaiky kely daholo dia tokony ho lavitra zany satria efa akaiky kely le hira. Ny titre ny mihitsy ary moa dia hoe miaramila. Ny akanjo dia tonga dia miaramila io. Tsisy fikarohana hoe makaiza dia makaiza. Marina fa sarotra be hoe anatin'ny herinandro ianao nasaina mikaroka costume fa na izany ary mba asiana fantaisie kely. Asiana fantaisie kely fotsiny ane. Tsy fantatro tany amin'le kiraro na tany amin'ny asiana fantaisiana na tany amin'ny fekibo na tany amin'inona. Fa tsisy. Dia tokony teo amin'ny prestation amin'izay ianao no namoaka zavatra lavitra be. Izy mbola akaiky kely. Mbola akaiky kely kasika tsara tarehy ao amin'ny lohanao ao hoe tena tsy lasa lavitra mihitsy. Kristianina? Mieritreritra hoe diso safidy ianao. Diso safidy satria irany maleo fa anankiroa ny mpihira azy. Zany hoe nenjehanao feoan'olona anankiroa. Dia eo akaikin'izay lasa mikorotandrotana ianao satria te hanenjika ny atsy, te hanenjika ny roa. Dia miala tsiny fa mena. Iary. Hira faran'izay sarotra be mihitsy. Fa tiako le goût de risque anao anao an'ilay zavatra sarotra. Maly ary mbola tsy hainao le hira. Fa tena faran'izay sarotra dia nefa ny vitanao le hira. Dia noho izany dia nitoyany moa zany satria niasa saina loatra ianao teo mpanaovana azy dia tsy mivoaka tsara ny émotion spectacle entin'le izy amin'ny any am-po zany. Fa tsy maninona fa ameko bravo no le ezaka. Zay aloha zany fa tsy atao mahakivy zany ny Omega aloha fa dia mandehana mamonjy andreo namana ao amin'ny akolisy ao zay miaraka amin'ny artina ihany koa moa zany ao ambany ao miresaka amin'ny zareo. Miaraka amin'reto ankizy reto koa moa zany ato ambany ato ohatrany rehefa eto mipetraka eto zany ianao dia ohatrany ny ankizy mijerijery eo daholo dia vao miteny Henri dia tonga dia meme daholo ry zareo eto akaiky eto fa anisany ohatrany hoe mampite-hanontany ohatrany hoe fataomanza eto akaiky eto hoe ohatrany ahoana zany hoe niakatra sehatra voalohany zany ny ainanao an'ilay izy. Tsy maintsy misy aloha hoe tsy maintsy misy trac, tsy maintsy matahotra amin'ny voalohany satria raha vaovao amin'ny tegna le raha. Fa miezaka zany hoe vitako ty tsy maintsy ataoko ty dia magnome raha tsara ho an'ny public zany dia zay zany hoe nataoko tao. Antany any Makira indray satria ianao zao nanokatra ny prime tamin'ity voalohany ity tao anatin'ny fitaintainana nanaovanao an'izany rehetrarehetra zany aloha mba tantarana kely amin'ny olona aloha. Tamin'ny voalohany aloha tena fatahorana be satria izakony koa narary somary voansery kely dia somary sahirana kely zany zao tamin'le fikotranana an'le hira. Fa rehefa eo amin'izay vao tonga teny dia ohatrany hoe niova tamiko ohatrany hoe mivoaka tamiko ilay zavatra nataoko.
tamkarinazahoana manga dimy be zao ny azonao teo hoe ie rehefa avy eo moa zany dia hitantsika ihany hoe isa ireo ankizy izay nomine ho amin'ny ity prime ity fa aleo jerentsika ihany aloha ny manaraka satria mbola hiaraka amintsika mihitsy zao i Malina izay ianao aniran'ny Fugees Killing Me Softly. Malina 7 taona mpifaninana avy eto Antananarivo. Ny pop rock sy R&B ny tena tiany. Iran'ny Fugees no ataony Killing Me Softly. When you can't stop the tears from falling down. I heard you say a good song. I heard he had a style, and so I came to see him and listen for the words. And there he was, this young boy, the stranger to my eye, strumming my pain with his fingers, singing my life with these words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with these words, killing me softly with this song. I said, what's that fever? And I was saved by the cry. I felt you found my letter and reaching for the Lord. I pray that He will finish, that He just keep right on, strumming my pain with His fingers, singing my life with His words, killing me softly with His song, killing me softly with His song, telling my whole life with these words, killing me softly with this song, killing me, killing me, killing me, killing me softly. Hey, what you done? Anankiroa sisa ny andrasana zany amin'ilay jiro ray sisa satria mena noho ny main spaidy. Mena anankiroa zany avy any amin'ny Spides Christiana dia manga moa zany avy amin'ny Henri Iary ary fanjandriamanantena. Iza ny teny inona? Vao itenenan'ny Spides azy ary aloha e. Tenako. Hira c'est un grand classique iny zavatra nirainao teo iny. Dia tsara ilay misaproprie hira hoe raisinao anao ataonao amin'ny lokony fanaovanao azy a. Tamiko ilay izy ohatrany be filiriny loatra nefa ilay filiriny tsy tafiditra loatra tany anatin'ilay zavatra niraisiko izany. Izay kosa ny angamany olona izay. Ihany ohatr'izay ihany.
zany hoe gaga fotsiny hoe zay avao nahita version militaire ny nirinina dia be ihany hatramin'izay za efa antitra be ty ny version an'iny za ohatra angatahako aminao kely fotsiny possible ve asorona le vesta jerena ny ao anatiny asorona satria le enao a dia tena hoe bon satria militaire izy ty a le iriny a na amoro ary ny thème dia iny ihany ny irina planète Mars ny thème iny ihany ny irina militaire ny thème iny ihany ny irina fa bon mba militaire azy a dia anao veste fa ny tokony nataonao dia nilay be mihitsy nylanjainao ohatra zao fotsiny iny bestiny fa tsy nanaovana mihitsy dia rehefa tonga tseto dia natsipy dia nalefa ny hira pour dire hoe bon iny ny thème manao raha kristian fa iraiko ny hirako zay izy dia nilay be satria zay mihitsy ny tena hitako aloha voavakoko ny esprit tena nataonao tam'le izy hoe bon fa dia zay nanomezako anao manga fa ny fanakianana rehetrarehetra hafa tombona daholo zay sotra ny mahaliana nitondra n'izany hira ataontsika hoe tena efa diso fantatra loatra kosa tamin'ny voany reny ary dia fantatra mihitsy moa tantaranykala vavy zay nirany navelandreny hira izy iny misy mihira teny ie fa andao indray sika ie no hira anankiray a indray koa ny miaramila mety hoe tratrany voatifitra mibasy ve miaramila zany e rehefa miady zareo reny dia ndraindray reny voatifitra dia rehefa eo izy ndraindray izy tsy tonga dia maty amin'ny eo ndraindray izy mety hoe mety mbola velona ihany koa fa ela be vao velona dia zay ve zany mahatonga ny tiry ty misy fandraisany an'izany ve no mahatonga lohateny tiry ty hoe manao tantara gasy hoe koma zay lohateny tiry ty a zay ataony finaritra finaritra efatra amby roapolo taona avy any Tomasina ny R&B sy ny soul no tena ankafiziny hira milamina kosa no entiny amintsika koma any tragédie 3.0 besoin de te sentir, tellement besoin de ta présence, parce que je me sens si fragile, je vis mal à ton absence. Au jour de ce bouquet de roses, que j'espérais qu'il te plaira, chaque jour à la même heure, au rendez-vous avec toi. Je voudrais défier le temps juste pour un baiser de toi, te voir jouer chaque seconde, contempler avec toi. Même si tout ça paraît fou, que j'ai déjà plus en moi, c'est mon souhait le plus cher, que tu sois près de moi. Même si tout ça paraît fou, que j'ai déjà plus en moi, c'est mon souhait le plus cher, c'est que tu sois près de moi. Reste là, j'ai besoin de toi dans ma vie. Oh, reste là, ne pars pas, je veux pas que tu me quittes. Efa teo ny manga miary mena ho an'ny Spady, mena ihany koa ny Kristian Ramanatsoa, mena ho an'ny Henri. Tsy azoko mihitsy hoe naninona no iririny no fidiana. Noho izany zany aho misalasala be mihitsy satria
mampiverako azy raha hira hafa ny natao a mety nivoaka bebe koa zany hoe amin'izao fotoana zao aloha zany dia nitsapako a dia hoe misy le feo le tambra zany a efa voasony hoe any finaritra fa le hira mihitsy ny diso fidy dia andeha atao hoe omena omena chance kely ihany mangaroa nisy paidilo nanomemena voalazan'ny fanja le tapany voalohany tamin'le zavatra saiko teneny conseil somary nangary tena arkive kely mihitsy ateo satria nisy déception kely nisy zara tonga atao andohako ary hoe misy version amin'ny teny malagasy koa ny iriny raha ny safidiko raha hoe zany nasena ny fidy a naleoko lavitra ny ano azy ny ano an'la ny hira azy tamin'ny teny gasy zay ihany za tsy nampaninina izy natao tamin'ny teo frantsais mba asehon'ny olona hoe misy version teny le version teny gasy mantsy efa hitsitsika minakavy tsy zetsy nandiha tamin'iny tsy zetsy kotisipa tamin'iny fa le mbo hoe version vaovao ndray ty mbo misy amin'ny teny frantsais dia mbo hoe entina amin'ny toerana tahaka izao a zava-dehibe fa saingy orazoky a ny tena bogosy ny tena ranjanana ny tena manana feo voajerena fotsiny hoe natsangana teo daolina rehetrarehetra fa tsy nasena ny hira tonga dia hoe ty bandy ty loha izy fa nefa vo mihira kay razoky vo mihetsika azonao tsara raha tiako tenenina araroto zao mabogosy ianao zao vatana zao araroto io feo anananao io matao ianao sélectionné tamina olona milie a misy feo ianao dia maninony zany ny tsy ararotonao fa eo ianao ny boledaledaka eo tsy lasa iarina me manga misy hoe anton'izay manga zay misy zatra ny tsara satria efa nikotrena sy kotra kristianina be tamin'ny maraina zay mihitsy ary tadidiko tsara mipitsipitsihany kristianina se tsy tiany kristianina hoeniko le izy fa henoko ihany fa isy le boledaboleda zany ny antony tenenana tamin'ny maraina fa na izany aza mba tsara ny anynaovako manga mba tsara no tamin'ny maraina le izy hitako nisy fifoazana dia iny fiakarana iny na kely fotsiny ara ohatra ny arikarena zany iny dia efa ireareako ozy hoe raha niakatra kely atana tohatra se androany raha tohatra ray raha misy problème be dehibe ka miakatra le izy na kely fotsiny ara dia tsara dia efa mahafapo azy zay merci zay no any finaritra mena telo manga roa ohatrany hoe be fa zavatra anatsarana zavatra sosikevitra avokoa reny ary zay koa ny asan'ny kotreto efa nisoratsika ihany teo ny mpanohana lehibe a fa misy ihany koa ny mpiara-miasa amintsika ao anatin'izao Pazzapa XV zao zany mihitsy ny nanao ny taovolo sy ny tare zao a dia isaorantsika ty anko a i Chic Fabiola ary ny jiro sy ny efitrano izay hoe ahafana ireo anko mijery a mivantana ety amin'ny plaza ety amin'ny plaza vaikana cette vidéo events ety Ampefiloha ny plaza izay efa andraisana ihany koa ny estrade indray a hitantsika ampiasaina amin'ny XV dia avy amin'ny miritsoka isaorana lehibe ry zareo ary ny fanamafisam-peo a dia ny natural sound dia ihany koa anefa nisy an'reto ravaka reto a izay isaorana manokana ihany koa ny général de division Razafindrakoto Lantoanjaka chef de l'état major général de l'armée malagasy ie satria miaramila moa zany ny loha hevitra dia isaorana antaky ihany koa ny général de division A2 Rakotonirina Théophile adjoint au chef de l'état major de l'armée malagasy sy ny régiment d'artillerie anti-aérienne Petongolo izay nanome antsika n'izao firavaka rehetra zao eny ary satria moa zany mbola misy ny ankizy tsy niaraka tamintsika teo a mbola afaka manaraka hatransika ary mbola afaka mandefa ny veziveziponao a miaraka amin'ny hashtag Pazzapa XV fa alora isika izy satria mety efa liana ihany koa izy ao hoe inona raha ny loko menopo tsara azy a amin'ity hirany Beyoncé hoe ahita hoe izy mialy izy a If Boy mialy telo amby roapolo taona voafantina teto Antananarivo mpankafy Dinaiza sy Beyoncé izy ary hitondra indrindra amintsika ny hira If I Were a Boy.
boy, even just for a day. On a little bed in the morning and throwing what I want and then go. She buried the kites and chased off the curse. I'd kick it with who I wanted, and I never get confronted for it. Cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her. Just a boy. Manga anankiroa sady ny tazako azonao ry mialy ray sisa. Manga ihany koa avy amin'ny Henri Randrenerenana manga anankidimy zany tamin'ny nirany Beyoncé iny a If I Were a Boy. Misy ambara ve nareo sa mialy koa mety manakambara ve? Sosa betsaka. Ie. Eny teny kely any a bravo tena niaina be le hira dia nampianarahanao an'le tantara le amin'le feo le ambany aloha tafavoakanao tsara dia niakatra avy eo dia nataony fanaraka an'izany ny zavatra hitanay dia misy le miazakazaka avec énergie be bravo. Anakely fotsiny a tsy dia ho anay jury aloha ny iranao marina izany satria izay manome loko fa ny tena iranao a dia ho an'le mpijeriny nandovola mba hijery anao sy ho an'le olona tsy mizapy amina zavatra hafa fa mijery anao ao amin'ny dreaming. Dia reny olona reny a rehefa navita zavatra tsara ohatran'iny ianao dia mba omeo tsika izy, omeo fisaorana izy, tsy miteny fotsiny hoe misaotra fa asiana tsika. Fa ianao vao vita ilay hira dozy ianao hoe inona zao no ataon'ny ary eo, inona zao no tenen'ny ary eo, ny hitabetabe any anatin'ny sainao a dia tsy manome voninahitra an'ilay olona nandovola ianao, tsy manome voninahitra an'ilay olona tsy nizapy ianao. Fa faranao mitsika foana dia rehefa avy eo rehefa tratry ny kritika eto ianao dia tsy maninona na mitomany amin'izay ary. Ie, zay e. Misaotra ny mialy ary dia reny anatsarana daholo zay e. Prime voalohany ty a efa hitan'ny ankizy sady zany ny lalana hoe ohatrohatry zao zany ny atao a amin'ny prime faharoa zay ety amin'ny plaza aty Ampefiloha ihany no anodinana azy a. Ary amin'ny herinandro dia hafakely mihitsy ny fitrangan'ny prime eto fa dia raha zay ianao dia efa mamandrika sady ny tapakila zany raha ohatra ka te hoe mba ho tsaratsara ny toerana zay isy anao ety amin'ny plaza ato anatin'ny Pazzapa. Ankasitrahana ihany koa ny mpandian'ny divin zay nandihy tamin'ireo hira maromaro teo a ary omena fisaorana ihany koa angambany anao feo kira kely mahafinaritra ireto mpitendritsika ireto satria dia misy an'ny misy an'ny Jactery ary misy an'ny Riri sy Mathieu reo mpitendry. Ya, zay dia tapohako ry zareo ny tena marina satria tsy natsisy ny omanany tamin'izay fa andao sika hijery any tamby indray a izy ihany koa no miakatra farany eto a iran'ny Lids zany hoetiny a mbola miandry. Tamby
Amby 20 taona avy any Antsirabe. Anisan'ny gadona ankafiziny ny gospel sy ny soul. Irany Lija kosa no entiny izao, mbola miandry. Ndrosany fotoana tsy nerikerika aho indray mpimaso ireo taona toy ny selatra mbola miaritra ny tananao aho tsipotsiponojany fiainana ny feony fahoriana tsy mety mangina fa mbola feno sedra anatiko aho namperitreritrao namperikerika aho sandratranaao efa fantatro vizay maso no hitantananao nidiako rahatrizay oavilay fafana fa mbola miandry aho ianjara ny fiainako namavesatany adintsaina izay atreako kanefa matoky aho fianano lalako ibaliky indray ny maraina amirapiratra ianao efa eto ianao mbola miandry aho fa mbola miandry aho ianjarany fiainako namavesatrany adintsaina zay atreako kanefa matoky aho fianano lalako ibaliky indrany maraina ufonany taraina ratsito telo a efatra ny manga ary anankiray kosa avy any amin'ny spaidia ny antony zany no lazainy se moa rehefa le manao menamena dia miteny tsy miteny hoe ratsy njara nataon'ilay teo na tsara fa misy indramoko kely ireo marika nataony Henri teo fa oui Pazzapa XV le ataontsika fa tsy karaoké zay zao ny zavatra tsapaka teo somary ohatra laza diso karaoké loatra le prestation zay zay eritreritro zay nahazo manga efatra la misy antony ireo madoma me manga fa zay aloha ny anahako tsy hoe mandany tenin'ny spaidia akory fa zao kosa nefa na izany ary hoaninareo rehetrarehetra tapitra ity ny fandarana voalohany amin'ny XB dia hitako hoe tsara tena tsara ny amin'ity taona ity arosahirana zahay zay aloha zavatra anankiray fa na izany na tsy izany za zao a dia saiky nanao manga foana nandritra ity voalohany ity satria mazava ho azy fa mbola voaherinandro voalohany zay nareo a nonkotraniny ty atao hoe iary rapanoelina ary mety hoe zao kotraniny mafy mihitsy fa zay ihany mahasoa zavatra fa zao kosa nefa amin'ny ankapobeny zany zay mba tiako lazaina koa amin'ny ankapobeny zany no hitako a androany dia mitovitovy daholo fomba fihiranareo dia io zavatra io zany a no tena tokony hojerena manokana mihitsy a hoarina amin'le raisina amin'izay hira omenanareo raha amin'ny herinandro satria eo zava-baovao mihitsy ny zavatra mitranga fa hira mety tsy ho fantatrareo araka ny tenin'ny Christian Ratovinony teo no azonareo noho izany zany a tsy mahazo mitamatama mihitsy amin'ny fianarana hira zay zany no tiako lazaina fa tsy mora ny mihira akory na kely aza fa sao dia heverinareo a
Aoriana mbola misy lazaina. Za mbo miteny amin'ny coach hoe mba hetsiketseo reo tovovavy reo fa tovovavy reo a fa atao ho very ny zalahy reto fa mba hetsiketsenareo coach anankiroa le tovovavy a fa marina mafy raha fandehan'ny film teo a to fa vehivavy telo sady ny andao amin'ny heriny a fa mba hetsiketseo kely a fa manjary ohatrany tsy aty ty baolina ty sady mbola nampitoana tsara amin'izay mihitsy moa zany reto akaotrantsika ireto a makasitraka ny tamby ary tamby ihany koa moa zany no anisan'ny hoe mpifaninana farany a izay naseho antsika reny zareo zany reny ny roapolo mianadahy izay ao anatin'ny Pazzapa XV araka ny teneny ori teo dia hoe misy ny nominé a ary ho fantatritsika mihitsy izay izy amin'izy roapolo mianadahy ary ireo nominé ireo a eo aorianan'ity dokam-barotra ity